ara-dalàna amin'ny maha-olombelona ny mieritreritra hoe ary raha tsy mahomby ary saosanatria ka tsy hahita fahombiazana. Tantara anankiray no entiko hisariana ny sainao indray androany. Tantaran'ilay ramatoa izay narary ny fadim-bolana nandritra ny 12 taona. Fa mialoha izany dia hivavaka isika. Rainay Tsarindrinandanitra misaotra anao indray izahay. Afaka hiara-hianatra ny teninao indray amin'izao fotoana izao. Ka kasio ny fonay ho tonga tany lonaka anirin' ny teninao ka mba hamoazanay be eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonona zavavaka izany. Amen. Ramatoa anankiray narary ny fadim-bolana. Fantatra ny mety aretina miseho amin'izany fadim-bolana izany. Fantatra ny mety arerahana sy fakiviana mahazo ny vehivavy rehefa tonga amin'io fotoana anankiray io. Ty ramatoa anankiray ity dia nandritra ny 12 taona izy. Nandritra ny 12 taona ary lany fananana mihitsy satria mitety mpitsabo etsy sy eroa. Mitety mpitsabo mba ahazoana vahaolana, indrindra izany ny fahasalamana. Tamin'ity fotoana ity, rehefa nandalo ny vahoaka betsaka, dia natazana ilay ramatoa, natazana an Jesosy. Efa fantatry ity ramatoa ity ny lazan'izany Jesosy izany. Fantany hoe Jesosy dia mahay manasitrana anazy. Ary izao no nataony hoe andeha aho, hoeny amin'i Jesosy aho, ary raha vao tonga eo amin'i Jesosy aho, dia na dia ny lambany fotsiny aza no kasihako, dia ho sitrana. Teboka efatra no tiako zaraina aminao indray. Teboka efatra nisy finoana velona tao amin'ity ramatoa izay narary nandritra ny 12 taona ity. Na dia ny sisin-dambany fotsiny aza no kasihako, dia ho sitrana aho. Dia ho sitrana aho. Teboka faharoa dia izao. Misy fanavahana mahay manavaka Andriamanitra. Rehefa nikasika ny lamban'akanjon'i Jesosy ilay ramatoa, dia fantatra Jesosy hoe nisy nikasika izy. Nisy nikasika izy. Nisy hery hafa nikasika azy. Fantany fa nisy olona be dia be nanodidina azy. Ireo olona be dia be ireo dia vokatry ny fahalianana fotsiny hoe manahoana izany Jesosy izany, manahoana izany miaraka amin'ny Jesosy izany. Fa fantany fa ilay anankiray izay nikasika azy dia naniry famonjena. Ary dia nitodika Jesosy. Fantany ny olona izay mikasika azy amin'ny finoana madio. Ny teboka fahatelo dia izao. Hainy Jesosy ny mipetraka eo amin'ny toeranao. Hainy Jesosy ny mipetraka eo amin'ny toeranao. Tamin'ity fotoana ity dia nieritreritra manokana n'ilay ramatoa izay nikasika azy Jesosy. Fantany fa nila famonjena ilay olona io. Ary rehefa nihodina izy dia nanontany an'ilay ramatoa satria efa sitrana ilay ramatoa izay nikasika azy. Izao nataon'i Jesosy hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Ary teboka fahaefatra dia izao. Manasa anao koa Andriamanitra mba hanana izany finoana velona tahaka an'ilay ramatoa izany. Marobe ny olona izay mandeha mitady vahaolana etsy sy eroa mba hamana olana. Fa tadio fa Jesosy dia eo. Afaka hanome fanasitranana, afaka hanome vahaolana ho anao. Aza mijery ny mety tsy fahombiazana tamin'ny lasa, fa banjiny Jesosy izay afaka hanome anao ilay vahaolana, afaka hanome anao ilay fahasalamana izay ilainao. Ty ramatoa ity, rehefa nanantona an'i Jesosy, dia tao anatin'ny aretina, tao anatin'ny fanaintainana, fa rehefa afaka teo kosa izy, dia tao anatin'ny fahasalamana, tao anatin'ny hery sy tanjaka, ary tao anatin'ny faherezana feno finoana. Ry namako, mety mandalo fisedrana ihany koa ianao, mety mandalo mety ho tsy fahasalamana, mety efa naharitra izany tsy fahasalamana izany.
ny antsoko aminao amin'ity dia manana finoana velona tahaka ity ramatoa ity, na dia ny lambany fotsiny aza no kasiako dia ho sitranao. Te hanasitrana anao Andriamanitra, te hanome vahaolana maharitra ho anao Andriamanitra, manatona azy dia nizao fa vonona indray azy. Izao no nataony hoe izay rehetra manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Teny feno fanantenana izany meny Jesosy izany, fa ianao raha manatona azy dia tsy mba ho laviny mihitsy. Hivavaka isika. Rainay tsara indrindra an-danitra, misaotra anao izahay afaka miara-nianatra ny teninao teto indray. Endray malalo kasio izahay mba anana hery anatona anao, anana hery anana finoana velona tahaka ilay ramatoa izay narary nandritra ny 12 taona. Endray malalo, fantatray fa ianao dia mahay manasitrana, fantatray fa ianao dia manome fahombiazana ao anay, ka indro izahay manantona anao ary vonona ny ho sitrana, vonona izay ny ho zanakao, ka terizo eo an-tongotrao mandrakariva izahay amin'ny anaran'i Jesosy no hanonona zavavaka izany. Amen.